Ny raha misy ato amin'ny stade Ambody Vanio dia ny fagnadingana ara-panjakagna amin'ny taranja sport na ny EPS ny BPC. Ny an'le 15 juin zegny manomboko ny EPS ny BPC ato Anosibe amin'ny district Anosibe zegny. Ombindray mandro tsy ndraiky fo ary izy ty mo azony valana aretigny teo igny maro zegny ny ankizy varimbarinany. Dia eto amin'ny sport misy ny atao hoe fair play, misy ny atao hoe rattrapage. Ho an'ny tsaiky zay varimbarinany na tsy nahazo convocation izy mahazo mandalo amin'ny lycée Anville ao izy amin'ny proviseur amin'ny lycée mixte mizaha convocation nazy. Raha ohatra ndray izy nisy problème tany an-trano tany mbola afaka raisinay eto izy jusqu'à zoma zegny misy rattrapage ataonay eto Ambody Vanio am'ireo ankizy ireo zegny. Fa mila magnatogno ny chef de centre zegny izy magnotanitany ny zavatra tokony atao. Efa maromaro nagnano chef de centre teto Anosibe za fa indraiky andro aty zegny miavaka, tegna miavaka. Izy koa nidriky tamin'ny terrain Ambody Vanio ty atsika noho ny fisian'ny valina aretigny feno haky teto ary tsy nety ilomahizan-tsaiky. Fa nresaka tamin'ny ben'ny tanàna zay noho ny fitiavany zanaka Anosibe, noho ny fitiavany tsaiky, noho ny fitiavany fianaragna dia nagneky monsieur le maire nagnamboatra ity terrain ty ary tsy mbola nisy fagnamboaragna tsaratsara anty letry zegny nitondrako teto nanomboka tamin'ny 2013 jusqu'à ny antetsika mivolagna azy ty. Ity zegny terrain tegna voakarakara zegny letry zay nisian'ny baka zay zegny teto. Isoragna monsieur le maire sy ny mpiara-miasa aminy ireo nagnamia fitaovagna miaraka taminazy isorantsika eto ary koa ny mpampianatra izay nagnampy isoragna teto koa zegny jiaby zay. Mankasitraka monsieur le maire amin'ny fikarakaragna reo zanakatsika reo zegny am'izao ty ary tsy ho voavalinay izay nataonao zay. Ho an'ny tsaiky zay hiatriky fagnadingana satria sy ty fagnadingana dia voalohany alohany tokony tonga izy ara-potoagna mba tsy any tebiteby eraka ny lalagna igny, mba mila concentration zegny izy. Faharoe tokony ataony tokony magnano tenue de sport izy miala bakagny magnaty. Fahatelony tokony mba misy sakafo ao anatin'ny vavony na anatin'ny kibon'ilay zaza mba tsy hanahiragna izy ka ho tatrany hypoglycémie izy ka ho toragna sur terrain aty zegny izy. Tokony mba misy sakafo maivamaivagna ao anatin'ny kibon'ilay zaza. Ny tsy tokony atao ndraiky izy koa anao fahitanao fa tsy salama aza mamontegna, aza mamontegna zay izy koa fahitanao tsy salama mivolagna amin'ny chef de centre za marary chef de centre tsy afaka agnano niany tsy olagna fa hitatsika eo nagnanaovagna izy satria facultatif ity EPS ny BPC ity. Nefa kosa odiko ndraiky facultatif nefa kosa magnatsara be dia be ny notiny mpianatra izay manala fagnadingana ary mampahafaka mpianatra maro izay bonus azo aminazy ty. Ke magnentagna atsika ray aman-dreny agny zegny mba ikarakara sakafony zanakatsika maraina dia mba ahafahany mba misakafo kely mba misy zavatra anaty kibony fa aza vela andeha irery karaha io. Ary ato tsara marigniny fa misy ambulance ato mizaro tsaiky reo mba isoragna koa reo zegny amin'ny raha zegny. Ny gendarme ato, ny polisy ato dia ankasitragna zay fiara-miasa jiaby zegny mba ho tombotsoan'ny zanakatsika sy fampandehanana fianaragna zegny raha jiaby zegny. Hitanareo teo tsaiky jiaby magnaja le fepetra zay napetraka fa ilomay kosa no tsy mety agnano kasibosy surtout amin'ny demi-fond mety ho sepitra reo ka igny nadosony kasibosy fa nielagnelagna mipetraka tsara. Raha magnano demi-fond zay tsy mihoatra ny 10 tsaiky milomay agnabon'ny terrain, magnano collectif dimidimy fo agnabon'ny terrain fa tsy mihoatra an'zegny mba ahafagna fandamigny tsara agnatin'ny raha jiaby.